izao no Jehova izay mamela ny elokao rehetra, izay manasitrana ny aretinao rehetra. fotoana izay amankin'Andriamanitra manokana ny marary sy ny ankonana misy ny tsy salama, ny fandaharana, izao no Jehova. Ry hava-malala ao amin'ny Tompo, miarabanao amin'ny anaran'i Jesosy Kristy Tompo sy mpamonjy antsika ry havana, ary dia ampitiavana no anasananao iombom-bavaka isika ho an'ireo marary, ireo ankonana misy ny tsy salama, ary izay rehetra mikarakara sy mitsabo ny marary. Ny salamo fa-700, salamo fa-700 no iombonantsika ny andininy voalohany hatramin'ny fahatelo, ary dia ny andininy fa-720 hatramin'ny fa-120. Izany salamo fa-700 izany dia sady ideratsika an'Andriamanitra no isaorantsika azy noho ny amin'ny famindrapony. Dia ho ampitomboina aminao sy ny ankonanao anie ny fahasoavan'Andriamanitra ao amin'i Jesosy Kristy Tompo sy mpamonjy antsika. Hiasa mahery eo aminao anie ny fanahy masina. Amen. Miderahany Jehova fa tsara izy, fa mandrakizay ny famindrapony. Aoka hanao izany ny navotan'i Jehova, dia izay navotany ho afaka tamin'ny tanany fahavalo, sy nangoniny avy tany amin'ny tany maro, dia avy tany antsinana sy andrefana ary tany avaratra sy tany amin'ny ranomasina. Mitondra fahoriana ny adala noho ny fahadisoany sy ny elony, nahamona aminaina azy ny hanina rehetra, ary nanakaiky ny vavahady ny fahafatesana izy. Dia nitaraina tamin'i Jehova ireo raha ory, ka novonjeny tamin'ny fahatereny. Nandefa ny teniny izy mba hahasitrana azy, ary nanafaka azy tamin'ny longony anjerany. Aoka hideran'i Jehova ireo noho ny famindrampony sy ny fahagagana ataony amin'ny zanak'olombelona. Amen. Hivavaka isika. Izany tononkira ny mpanao salamo zany, ry Andriamanitra ray zanaka fanahy masino, no iombonanay, hideranay sy ankalazanay anao. Dia ianao le Andriamanitra tsy miova, hatrizay ary ho mandrakizay. Ianao le nivimbina ny olonao tamin'ny sandrinao mahery, ary ianao le Andriamanitra mamindra fo sy miantra amin'izay rehetra manantona anao sy mitaraina aminao. Dia ianao le Andriamanitra mahagaga, ianao le Andriamanitra be famindrapo, ianao le Andriamanitra andrandraina indray mbola hiasa eo amin'ny fiainanay amin'ity anio ity. Dia amin'ny anaranao Jesosy Kristy Tompo sy mpamonjy anay no anaovanay izany vavaka izany, ary ametrahanay izao fiombonam-bavaka izao. Saotra indrindra Tompo. Amen. Ry hava-malala ao amin'ny Tompo, lehibe tokoa ny fitiavan'Andriamanitra, ary manolotra antsika tokoa ny teniny izy mba hahasitrana antsika. Zany teniny zany dia voarakitra ao amin'ny Baiboly. Zany teniny zany koa dia Jesosy Kristy, ilay teny tonga nofo. Dia raha ho raisintsika ankehitriny ny voasoratra ao amin'ny Mpanjaka faharoa, Mpanjaka faharoa toko fahadimy, Mpanjaka faharoa toko fahadimy, dia ovakitsika amin'izany ny andininy voalohany, dia ho raisintsika ny andininy fahasivy hatramin'ny fahadimy 10. Avy eo dia ho raisintsika ny filazantsara nosoratan'i Marka, toko fahadimy, ny andininy voalohany hatramin'ny fahaenina,
ary ny 770 sy 770. Faranantsika ao amin'ny asan'ny apôstôly toko 7, 7 hatramin'ny 7 ary 770 hatramin'ny 20. Lavalava ny vakiteny-driavana hoenotsika amin'ny finoana eo ambany fitarihan'ny fanahy masina izany fa mandefa ny teniny tokoa Andriamanitra manasitrana ny olony. Mpanjaka 2 toko 5 andininy voalohany, avy eo dia raisitsika amin'ny andininy 7 hatramin'ny 5 amin'ny anaran'i Jesosy. Ary Namana, komandin'ny miaramila ny mpanjakan'ny Siria, dia olona lehibe teo anatrehan'ny tompony, sady nanan-kaja satria izy no namonjeny Jehova ny Siria. Ary lehilahy mahery izy, nefa kosa boka. Andininy 7 hatramin'ny andininy 5. Ary dia nandeha Namana nitondra ny soavaliny sy ny kalesiny ka nijanona teo am-baravaran'ny tranon'ny Elisa. Ary Elisa naniraka olona tany aminy ilaza hoe, mandehana, mandroy mipito ao Jordana dia hody aminao indray ny nofinao ka hadio ianao. Fa tezitry Namana, dia lasa ka nanao hoe, indro nataoko fa hivoaka ankaty amiko mihitsy izy ka hitsangana ary antso ny anaran'i Jehovah Andriamaniny, sady anevaeva ny tanany eo ambonin'ny aretina ka hasitrana ny boka. Tsy tsara noho ny ranon'ny Israely rehetra va abana sy faripara olon'ny Damaskosy? Tsy mahazo mandro ao amin'ireo va aho ka hadio? Dia niodina izy ka lasa ankatezerana. Dia nanantona ny mpanompony ka niteny taminy hoe, rikako eo, na dia zavatra lehibe aza no nasain'ny mpaminany ho nataonao, moa tsy mba ho nataonao va zany? Ko maika va raha hoy izy taminao mandro dia hadio ianao? Dia nidiny Namana ka nisitrika tao Jordana in-7 araka ny tenin'ny lehilahin'Andriamanitra, ary ny nofony dia tonga tahaka ny nofon-jazakely indray ka nadio izy. Ary niverina nakao amin'ny lehilahin'Andriamanitra izy mba amin'izay rehetra nanaraka azy, dia tonga tao ary nitsangana teo anatrehany ka nanao hoe, indro, fantatro fa misy Andriamanitra amin'ny tany rehetra, fa tsy misy Andriamanitra amin'ny tany rehetra afa-tsy ato amin'ny Israely ihany, koa masina ianao raiso ny saotra terin'ny mpanomponao. Dia toizantsika indray raisitsika ao amin'ny filazantsara ny soatan'ny Marka toko 5 dia ovakitsika ny 1 hatramin'ny 9 dia avy eo 7 sy 7. Amin'ny anaran'ny Tompo. Ary tonga teny ampitany ranomasina tao amin'ny tanin'ny Gerasena izy ireo, ary noho niala teo an-tsambo kely Jesosy niaraka tamin'izay dia nisy lehilahy azo mpanahy maloto nivoaka avy teny amin'ny fasana ka nifanena taminy, fa nitoetra tao amin'ny fasana izy ary tsy nisy olona nahafatotra azy intsony na dia tamin'ny gadra aza, fa efa nahafatony matetika tamin'ny gadra na ny tanany na ny tongony, nefa ny gadra tamin'ny tanany no tapahiny ary ny gadra tamin'ny tongony torotoroiny, ka tsy nisy olona nahafolaka azy. Ary mandrakariva na andro na alina dia nitoetra teny amin'ny fasana izy, teny nitendrombohitra ka ninananana sady nitetetena tamin'ny vato. Fa noho nahitany Jesosy teny lavitra eny izy dia niazakazaka ka niankohaka teo anatrehany. 7 sy 7. Ary rehefa iondrana teo an-tsambo kely Jesosy dia nangataka tamin'ilay demionaka sitrana mba hanaraka azy. Nefa tsy navelan'i Jesosy izy fa hoy Jesosy taminy, mody ihany any an-tranonao any amin'ny havanao, ka lazao aminy izany zavatra lehibe nataon'ny Tompo taminao sy ny namindrany fony taminao. Dia faranantsika ao amin'ny asan'ny apôstôly toko 7 riavana, dia vakitsika ny 7 hatramin'ny 7 ary ny 7 hatramin'ny 20. Asan'ny apôstôly toko 7 7 hatramin'ny 7. Ary raha nandeha izy dia tonga teo akaikin'ny Damaskosy, ary nisy mazava avy tany an-danitra nanelanelatra tampoka manodidina azy, dia lavy tamin'ny tany Saoly, ka nandre feo taminy, nanao taminy hoe, Saoly, Saoly, nahoana ianao no manenjika ahy? Ary hoy Saoly, iza moa ianao tompoko? Dia hoy izy, izaho ny Jesosy izay enjehinao. Fa mitsangana ka makanesa ho any an-tanàna dia ho lazaina aminao izay mety ataonao.
Ary ny olona izay nombany Saoly tamin'n'alehany dia nitsangana tsy nahateny, ary nandreny feo izy nefa tsy nahita olona. Ary Saoly nitsangana tamin'ny tany, ary rehefa nahirana ny masony dia tsy nahita na inona na inona izy. Ary ireo olona ireo nitantana azy ka nitondra azy ho an'i Damaskosy, ary Saoly dia tsy nahita ateloana sady tsy nihinana na nisotro. 7:20. Ary nandehana niasa ka niditra tao an-trano, dia nametra tanana taminy ka nanao hoe, ry Saoly rahalahy, ny tompo dia Jesosy izay niseho taminao teo amin'ny lalana nalehanao, no efa nanirakay mba hahitany ny masonao, ary mba ho feno ny fanahy masina ianao. Ary niaraka tamin'izay dia nisy zavatra toy ny kirany hazan-drano niala avy tamin'ny masony, dia nahiratra Saoly ka nitsangana dia natao batisa, ary nihinan-kanina izy ka dia natanjaka. Ary Saoly nitoetra andro vitsivitsy teo amin'ny mpianatra tany Damaskosy, ary niaraka tamin'izay dia nitory teny teo amin'ny sinagoga izy ka nilaza fa Jesosy no zanak'Andriamanitra. Talanjona izay rehetra nandreka nanao hoe, tsy ity va ilay nandringana izay niantso izany anaran'izany tany Jerosalema? Ary tonga ty koa izy mba hitondra ireo olon'ireo mifatotra ho any ampisorona be. Ary Saoly mainka ny ahery dia nandresy lahatra ny jiosy izay nonina tao Damaskosy ka naneho marimarina fa Jesosy no Kristy. Amen. Ry hava-malala lavalava ho ihany vaky teny nefa tena manainganao aho rehefa manana fotoana malalakiny ianao aho vita ny fiombonam-bavakintsika, dia avereny vakiana ny tantaran'ny Namana, mpanjaka faharoa toko 5, ny tantaran'ilay demoniaka nisotran'i Jesosy ao amin'ny Marka toko 5, ary niovan'ny Saoly ho tonga Paoly dia nanasitranana azy tamin'ilay fahajambanana azo azy ao amin'ny asan'ny apôstôly toko 7. Ao amin'ny obolana toko 9:20 ry havana ka 4 dia misy soratra masina miteny fa ny zavatra rehetra dia misy antony avokoa. Ny zavatra rehetra dia misy antony avokoa. Ny aretina dia tranga na vanim-potoana izay tian'Andriamanitra ionana manokana amin'ny olombelona. Hitantsika izany tamin'ireo tantara fanasitranana anankitelo ireo. Hatrany amin'ny testamenta taloha zany ndraisitsika ny namana boka tany amin'ny evanjely tamin'ny andro izay niasan'i Jesosy Kristy tetỳ amin'izao tontolo izao tany Palestina, ary tamin'ny andro ny fiangonana izay nahitantsika ny Saoly tonga Paoly nandalo fahajambana tsy nahita intsony. Reo tantara telo ireo dia ahitantsika tokoa fa le aretina dia tena tranga ionan'Andriamanitra manokana amin'ny olona ka mba hitombon'ny olona amin'ny fahalalana an'Andriamanitra ary mitondra fiovana eo amin'ny fiainan'ilay olona. Ny zavatra hitantsika dia namana, voalaza moa izy fa hoe komandin'ny miaramila ny Siria izy olona manamboninahitra izy nanao zava-mahagaga izy fa zao boka izy tratry ny abokana ity lehilahy ity, izay ny aretiny. Ilay tao amin'ny filazantsara Marka toko 5 kosa dia ilay lehilahy demoniaka tsy tompony tenany intsony verisaina adala mahery fihetsika efa tena voailika tanteraka tamin'ny fiarahamonina efa mampahory ny tenany baikony devoly izay mamatotra azy. Ary hitantsika teo moa ny tantaran'ny Saoly dia tovolahy tomady ao anatin'ny heriny, ao anatin'ny fahalalany, ao anatin'ny tanjany rehetra, nanana ny fahefany ihany koa teo amin'ny fiangonana, tampoka teo izy dia lasa jamba ary tsy nahita. Reo tranga ireo dia hitantsika tsara fa tena nisin'ny
fiaonan'ilay marary tamin'Andriamanitra. Ary zay ny fahamarinana voalohany ry havana ampitaina amintsika marary hoe ny zavatra rehetra dia misy antony avokoa, tsy tonga ho azy ny aretina. Na dia fitenintsika ary le hoe dia tsy dia fantako loatra za olona mbola en forme be salama tsara nefa dia ohatrany tonga dia narary tampoka. Misy antony avokoa ary ny antony dia izay te hiona aminao marary Andriamanitra. Te hiona manokana aminao Andriamanitra. Zay ny aretina ranofo, abokana fahaverezan-tsaina ary fahajambana. Fa niaraka tamin'izay koa dia nisy toe-po nataontsika koa hoe fomba fijery fiainana zay manamarika an'ireo olona telo ireo zay nanana ny aretina ranofo teo amin'ny fiainany. I namana dia hitantsika fa olona ny avonavo ny namana noho ny toerana zay nisy azy ara-tsosialy. Ahoana ny tenenantsika fa ny avonavo ny namana? Ny avonavony izy satria raha tonga izy dia nananteny izy fa hoe isy fandraisana azy manokana ho ataon'ny Elisa. Kanjo Elisa tsy niona taminy akory fa nampilaza hoe ndana miroboka inimpito amin'ny ranon'ny Jordanina dia adio ianao. Dia voalaza voasoratra mihitsy moa zany le nivakitsika teo hoe dia tezitry namana. Dia laza izy niodina. Fangamo ozy izy any Damaskosy tsy misy ony tsara ahasitrana. Za ozy mba nanantena hoe hivoaka ny akaty amiko le lelan'Andriamanitra dia hiantso ny anaran'ny Andriamanina izy dia anevaeva ny tanany eo amin'ny ambonin'ny aretina dia hasitrana amin'ny boka. Mpanjaka 2:5-1. Dia niodina izy ka lasa nkatezerana. Ny avonavona ry havana ity namana ity no le toerana nisy azy teo amin'ny fiarahamonina, ny fahefanana nanany. Ilay lehilahy demoniaka indray dia zavatra ataontsika hoe mivohitra amin'izao voalazany marika amin'ny 5 zao dia zao hoe lehilahy nitoka-monina izy. Raha ny marina dia natoka ny fiarahamonina izy, nailiky ny fiarahamonina ary lehilahy efa tsy manana fanantenana ninina intsony, tsy manana fisaina ninina intsony. Tena hoe azo ambara hoe lavitra dia lavitra n'izany hafanan'ny fitiavany manodidina azy zany. Tsisy ny tsabo azo tsony fa dia ny fatoran'ny olona izy dia nalefan'ny olona tany am-pasana. Olona ao anatin'ny famoizam-po tanteraka. Ary Saoly indray dia lehilahy nafana fo ary tena azo atao hoe tao anatin'ny ivon'ny fivavahana jiosy amin'ny fankatoavana ny lalàna sy ny fomba rehetra. Lehilahy atao hoe nahitsy ihany koa izy tamin'izany finoana jiosy izany, kanefa nanana saina hamono ho ireto mpianatra Jesosy izy. Zany hoe ny toe-po tao amin'ny Saoly zany dia toe-pon'ilay manapatra fahefana, toe-pon'ilay mihevitena fa manany fahamarinana. Fa rehefa tonga ny fotoana sy ny fandaminan'Andriamanitra dia niona tamin'ny fahefan'Andriamanitra ireto marary reto. Namana niona tamin'ny Elisa mpaminan'ny Jehova. Tamin'ny alalan'ilay mpanompo vavikely, ilay demoniaka Jesosy mihitsy ny tonga tao an-tanàna. Ary i Saoly dia teny an-dalan'ny Damaskosy niona tamin'ny tompo. Dia nanana ny fomba izay nanasitranany an'ireo olona telo ireo ny tompo ry havana. Izay fahefany manokana, tsy araky ny fiheveran'ny namana azy hoe
tokony zao no ataon'io mpaminaniny Jehova io dia mba madio fa ny zavatra tiana hisariana ny saintsika sy ny fotsika ny fanahintsika dia zao hoe sitrana izy ireo na dio na mana afaka ny fatorana nataon'ny devoly marobe tao amin'ity lehilahy tao Gerasena ity nodiny sainy ny tafo madio izy ary Saoly izay lasa Paoly moa dia afaka le ohatra ny kirany azandrano tamin'ny masony dia ny sakafo izy dia ny natanjaka izy sitrana avokoa izy telo lahy reo fa zao niaraka tamin'izay fanasitranana ranofo zay dia nisy ihany koa ry havana fiovana teo amin'le toe-po le fisainana le nilazaintsika teo rehefa niona tamin'Andriamanitra ka rehefa miona tokoa amin'Andriamanitra ny marary dia mandray fanasitranana izy ry havana tsy ilay aretina ranofo ihany fa ny foamam-panahy ihany koa izany no fanasitranana omen'Andriamanitra ao amin'i Jesosy Kristy ilay nanaiky nitondra ny aretintsika sy ny fahotantsika teo amin'ny hazo fijaliana manasitrana ny aretintsika rehetra mamela ny helokontsika rehetra miaro ny aintsika tsy hidina ny andavaka hoy ny salamo izay nataon'ny Davida any amin'ny salamo 3:1 ry havana endre ny fitiavan'Andriamanitra endre ny planin'Andriamanitra eo amin'ny fiainany zanak'olombelona fa misy antony avokoa ny zavatra rehetra ary aminao izay ao anatin'ny tsy fahasalamana ankehitriny dia fantaro fa tena te hiaona aminao manokana Andriamanitra ankehitriny ary te hanasitrana ny fiainanao sy ny mombanao rehetra izy zany dia fa ahafahantsika sahady ry havana midera tsy mankalaza an'Andriamanitra ka na ny aretina aza dia ahafahantsika misaotra an'Andriamanitra satria fotoana manokana tian'Andriamanitra hionana aminao izay marary io ka hitombonao amin'ny fahalalana an'Andriamanitra hanasitranany ny aretinao ara-nofo fa indrindra ihany koa hanamboarany eo amin'ny toe-po sy ny toe-tsaina ny fomba fisainana izay tsisy mahita fantaro zany ry havana fa rehefa marary isika dia marary ny nofontsika dia mitaraina amin'Andriamanitra isika dia manantona ny hôpitaly sy ny dokotera rehetra isika izay mikarakarany amin'ny fahasalamana fa fantaro fa eo akaikin'izay dia misy zavatra izay tsisy mahita angamba eo amin'ny fomba fisainanao eo amin'ny toe-ponao eo amin'ny ratra-po mety misy eo aminao koa izay tian'Andriamanitra hositranina jereo tsara ry havana ny fiovana teo amin'ny namana boky izy dia sitrana fa tovavy kely mpanompo no nampiasain'Andriamanitra ampietry n'le avonavona be teo ary rehefa sitrana izy dia niaiky izy fa tsy misy Andriamanitra afa-tsy ao amin'ny Israely velom-pisaorana tamin'izany fiaikeny sy fanekeny ny Andriamanitra Israely zany namana 5:10 amin'ilay mpanjaka 2:5 ary niverina nakao amin'ilay lan'Andriamanitra namana mba amin'izay rehetra nanaraka azy dia tonga tao ary nitsangana teo anatrehany ka nanao hoe indro fantatro fa tsy misy Andriamanitra amin'ny tany rehetra afa-tsy ato amin'ny Israely ihany koa masina ianao raiso ny saotra atery ny mpanomponao voninahitra ao an'Andriamanitra ry havana fa tena niova ilay fiavonavonana tao amin'ny namana na dio izy sitrana ny abokany ary nanaiky izy
fa Jehovahandriamanitra ny Andriamanitra ny Israely ihany no Andriamanitra. Ilay marary demoniaka indray, zay ohatra izy tsika hoe tena efa voailiky ny fiarahamonina izy, dia inona ny zavatra nitranga rehefa niaona tamin'i Jesoa izy, dia tena nafahany Jesoa tamin'ny fatorany Satana, ireo miaramila devoliny Satana marobe zay teo aminy, ary dia nodiny sainy tafaverina eo amin'ny fiarahamonina raha ny marina. Tena naveriny Jesoa eo amin'ny fiarahamonina izy, satria hoy Jesoa hoe raha ny teny ty lehilahy ty zany rehefa sitrana hoe za hanaraka anao, satria nahoana moa ka tia azy loatra Jesoa. Izy lehilahy zay tsika hoe fa tena namoy fo, tsisy pity, tsisy pijery intsony fa hanipasana, no nahita olona nanantona azy, nikarakara azy, nanafaka azy, nanadio azy, nampiakanjo azy. Tena safononiko ilay fitiavan'Andriamanitra izy, nalala fitiavana izy, nafantatra izy hoe manahoana izany tiany Jesosy zany, te hanaraka ny Jesosy izy. Fa hozy Jesosy hoe andana miverina eo amin'ny ankohonanao vakitsika nge eo amin'ny 7:20. Nefa tsy navelan'i Jesosy izy, fa hoy Jesosy taminy, mody ihany any an-tranonao any amin'ny havanao ka lazao aminy izay zavatra lehibe nataon'ny Tompo taminao sy namindra ny fo taminao. Jesosy zany namerina azy eo amin'ny havany, andana ozy makany amin'ny havanao angereo hoe nampianarin'i Jesosy azy indray zany hoe fifandraisana teo amin'ilay mpiarabelona. Tianao angereo izay ny tiany Jesosy ambara, mandana fa tianao reo, ary lazao aminy fa ianao dia efa nandray zany famindrapo avy amiko zany. Voninahitra ao an'Andriamanitra ry havana, zany ny asam-panasitranana entin'i Jesosy. Ary i Saoly dia hoy isika hoe ity Saoly ity dia rehefa niona tokoa tamin'Andriamanitra, nandray ny fanasitranana, dia hitantsika tsara fa tena niova izy, ary tena ataontsika mihitsy hoe natolagaga. Zay mihitsy ny voasoratra ao amin'ny asan'ny apôstôly 7:20, fa 1:20, ary talanjona zay rehetra nandreka nanao hoe tsy ity va le lehilahy nandringana zay niantso zay anaran'izany tany Jerosalema. Talanjona ny olona satria lehibe loatra le fiovan'ny Saoly le nanenjika zay rehetrarehetra miantso ny anaran'i Jesosy Kristy no indro fa izy indray no mitsangana ka miteny hoe Jesosy avy any Nazareta no Kristy, io le Messia andrasantsika jiosy. Voninahitra ao an'Andriamanitra ry havana, zany ny fanasitranana nentin'i Jesosy. Ary tamin'izany dia nampiasa ny Ananiasy mpanompony koa ny tompo zay efa kristianina, ka niteny hoe ndana metro ao tanan'ny Saoly fa efa mivavaka izy zao. Ny anazava zany le fomba fijerin'ny Paoly ny atao hoe mivavaka. I Paoly i Saoly moa tamin'izany zay tsy nahalala mihitsy izany atao hoe famindrapo zany, fahasoavana izany, fa ny azy dia ny lalàna jiosy, fa rehefa tsy mahatanteraka ny lalàna dia meloka. Nampianarin'i Jesosy izy fa tsy zany, ianao aza ny fofo hamono olona, nefa ny lalàn'ny Mosesy miteny hoe aza mamono olona, ianao aza ny fofo hamono olona, fa jereo fa namindrana fo ianao, no velomina ianao. Tsapany Paoly zany zay, sitrana koa zany zay le hoe fahadiso-kevitra tao amin'ny Paoly, tao amin'ny Saoly zay, sitrana koa zay, ary dia nahafantatra ireo inona ny atao hoe famonjen'Andriamanitra amin'ny fahasoavana. Ry hava-malala ao amin'ny Tompo, hoy isika hoe fotoana tian'Andriamanitra iaonana manokana amin'ny olona ny aretina. Koa aza velandalo ry havana, izao tsy fahasalamana aretina misy eo aminao zao. Na inona ny aretina, na inona no anarany, na inona ny sorotra aretina, na voaingana ianao ny narary vao tamin'ny maraina na efa ela, na atao hoe zakanao ihany ny fanaintenana, na atao hoe marary mafy ianao
dia izao te iona aminao Andriamanitra, atao fifaliana izay ary aza velao mandalo foana fa tena sarobidy zao mantsy ry havana. Ny aretina dia roa ihany ny tranga mety miseho amin'ny fivoaran'ny aretina. Na ianao ho sitrana afaka ilay aretina ranofo izay natonga anao nakany amin'ny dokotera nakany amin'ny hopitaly, sitrana ianao. Na ianao io ny lalana izay ialanao ety ambany masoandro ety ka hifanatrehanao amin'ilay tompony aina. Zay ihany ry havana ny tranga mety miseho ka dia aza velao mandalo fa tena sarobidy izao fotoana izao. Te hanasitrana anao ny tompo mba ianao ane ilay tahaka ny namana ka ampifaliana no anambaranao fa tsy misy Andriamanitra afa-tsy Jehovah Andriamanitra, tsy misy tompo afa-tsy Kristy, ka zay Andriamanitra hafa rehetra zay mety hoe verin'ny olona fa hoe avonjy azy, avonjy ny ainy, ny volany, ny toerana misy azy eo amin'ny fiarahamonina dia tsinitsininy zany fa ny Andriamanitra dia tokana ihany, dia Jehovah Andriamanitra, Andriamanitra ray zanaka fanahy masina. Mba ho tahaka an'izany anie ianao ry havana ka ny fiainanao dia ho feno fisaorana an'izao Andriamanitra mikarakara anao zao. Mba ho tsapanao anie tahaka n'ilay demoniaka sitrana tao gerasena fa na inona soritra aretina, na inona fatotra sy mety asan'ny Satana namotika ny fiainanao, namotika ny tenanao, mety noho ny fahazaran-dratsy, mety hoe vokatry ny fifohana zava-mahadomelona, fifohana sigara na mahatonga anao anatin'izao aretina zao, na mety fisotrotoka, na mety fijangajangana marobe, na mety olona nilalao ody ianao ka nanjary ny fototra ary nangataka ny azy Satana na matotra anao, na inona dia fantaro fa manam-pahefana feno Jesosy Kristy hamany fatorana eo aminao. Efa nomenao izy ny fahefana rehetra any an-danitra sy ety an-tany, ary manana ny fahefana rehetra koa izy hamey ny fery rehetra vokatry ny fatotra teo amin'ny fiainanao, ny fery ara-nofo fa ny fery ara-panahy ihany koa, satria manana fery ara-panahy ianao. Matoa voazioga ny Satana ianao dia manana fery ara-panahy ianao. Mety efa nanangonany olona lamba ianao, mety efa nataony olona tondro-molotra ianao, tsisy tsony ny fanantenanany aminao, fantaro fa Jesosy Kristy manana ny fahefana rehetra hamey anasitrana n'izany fery sy ratra eo amin'ny fiainanao zany. Tena tianao Jesosy ka manavao anao, ary mba ho aminao koa ry havana ny fanasitrana natao amin'ny Saoly tonga Paoly, ka tsy tompo-teny fatratra foana ianao fa manany marina, fa mbola sombitsombony eny fahalalantsika fa mitombo arakaraky ny iaonantsika amin'Andriamanitra, ny fahalalantsika tsara an'io Andriamanitra io. Isy dingana anie eo amin'ny fiainanao, ka raha mbola tsy dia nandray anjara ianao tamin'izany fitoriana ny filazantsara zany, amin'izao andro zao kosa, amin'izao andro sisa omen'Andriamanitra anao zao dia olola arana ianao hanambara fa tsara ny tompo, tsara Andriamanitra, mpanao ny tsara tian'izao tontolo izao ka nanolotra ny zanany lahy tokana, ary mamindra fo sy miantra izy, mamela heloka izy, ary mamonjy amin'ny fahasoavana izy. Dia ho aminao ry havana ny fitiavan'Andriamanitra ao amin'ny Jesosy Kristy tompontsika, ilay fahasoavan'Andriamanitra manasitrana amin'ny aretina rehetra, ary ho tanteraka aminao
ny planin'Andriamanitra mahagaga. Voninahitra dia ho an'Andriamanitra irery ihany. Amen. Hivavaka isika. Ray malalo, endreny fifaliany ny fonay. Fa Andriamanitra mihevitra anay tokoa ianao, ka na ny aretina izay mampiferinay nanay aza, ny fanaintainana ny fangiry firiana, fahoriana maro isan-karazany, ireny tena fotoana sarobidy tianao ionana manokana aminay. Tompo, sitrano re zahay, araky ny fahefanao, sitrano re ny nofonay, fa sitrano indrindra ihany koa ny fonay, ny fanahinay, ny fisainanay, ny fiainanay manontolo, havaozy izahay. Hitanao daholo ny olona rehetra izay nanaraka n'izao hafatrao izao ry Tompo. Nandefa ny teninao ianao hanasitrana azy, ary ny hain'ny fitarainana ianao. Tompo malalo, tsy dio re, isam-baravarana, toano re eo amin'ny fandrinan'ny farariny, ary asehoy azy ny fitiavanao mahagaga, ny fahefanao Andriamanitra, ary dia tononona amin'ny anaranao Jesosy Kristy ilay Tompony Tompo, mpanjakany mpanjaka, Jesosy Kristy avy any Nazareta, ny fanasitranana eo amin'ny fiainan'ny olonao. Amin'ny anaranao Jesosy no anaovanay izany vavaka izany. Misaotra indrindra Tompo. Amen. Ry hava malala ao amin'ny Tompo, ny fotoanantsika izay iombonantsika eto amin'ny onjam-peo dia manapetra tokoa ry havana. Fa fantatsika fa Andriamanitra dia eo anilantsika. Eo anilan'izay miantso azy marina izy, ary miaino ny vavaka ataontsika. Nasento indray mandeha fotsiny aza atompona ao any amin'Andriamanitra. Anavaozanao ny fanekenao azy, ny fanoloranao ny tenanao, dia fantaro fa ankasitrahany tokoa izany. Dia ho tononona ry havana ny tsodrano amin'ny anaran'i Jesosy Kristy Tompontsika. Raha sitrapon'ny Tompo dia amin'ny heriny ny toy izao indray miombona isika, ireo izay nandray fanasitranana ankalaza ny Tompo, ireo izay mbola ao anatin'ny fitsaboana ankasitraka mandrakariva n'Andriamanitra. Raiso ary havana ny tsodrano izay tononona amin'ny anaran'i Jesosy. Hita ianao anie Jehova, ka iaro anao. Ampamirapiratra ny tavany aminao anie Jehova, ka hamindra fo aminao. Hanandratra ny tavany aminao anie Jehova, ka hanome anao fiadanana. Amin'ny anaran'ny Ray sy ny Zanaka ary ny Fanahy Masina. Amen. Finaritra ry havana. Izaho no Jehova. Fandaharan'ny radio Vaovao Mahasoa, iandreketan'ny mpanompon'Andriamanitra, Rajona Rizon Pascal Lamivady.